Araky ny fampahafantarana izay niainga teto amin'ny fandaharana destination malagasy dia Eliasina no hiaraka amintsika amin'ity andro nono ity dia tsy hoe voalohan-teny fa tsy haintsony efa fafiry fa dia miaraba mbola mamerina ny fiarabana izay nataon'ireo namana teo aloha teo voatsila teo zao tsika dia niaraka tamin-driry antsan'i Kristy tao anatin'ny hira mamy be tao anatin'ireny hira fiderany ireny dia eto indray nareo dia ny fandaharana destination malagasy no mampiatrano anareo amin'izao ora sy fotoana izao miaraba dia arabaina manokana aloha ianao io izay manaraka ny fahitalavitra ireo akao Madagasikara hoe nahatratra somatsara ity andro noely ity dia hiaraka eto isika mandritry ny adiny firy be izao re zany fa tsy zarery no tazanareo eto fa dia hiaraka amin'Andriambavilanitra mahafatifaty anay izay isika eto dia Eliasina indray raha toa ka hoe tamin'ny taona 2024 niaraka tetontsika amin'ny rahavavy fa voalohanteny aloha dia joyeux Noël Eliasina. Merci, joyeux Noël aussi Milna. Dia tonga soa tao anatin'ny fandaharana destination malagasy indray. Mankasitraka indrindra amin'ny fandraisana miarabantsika any tokantrano any izay manaraka an'ity destination malagasy ity miaraba ihany koa Mirna. Tafahoana indray aminao mankasitraka indrindra fa dia mahafinaritra ny fiarah-miasa. Dia nenay rehefa mahafinaritra dia tsy avelanay andeha gona ohatry izao fotsiny izay fiarahantsika eto amin'ny destination malagasy eto fa noho izao hoe fety izao dia tena horavahantsika mozika ny fiarahana izany hoe amin'ity indray mitoraka ity aloha izany dia tena azo tombony be tsika fety raha teo ihany koa ny andro dia Eliasina tena hoe ampifaly antsika ao anatin'izay hoe resaka prestation live izay fa mialohan'izany rehetrarehetra izany aloha tamin'ny taona 2024 araka ny teneniko teo no niaraka tetontsika amin'ny rahavavy efa marana an'ity taona 2024 ity isika izany hoe roa taona efa hiditra telo taona inona ny vaovao nandritry n'izay elaela izay eny Mirna tena hoe roa taona lasa zay tena hoe mandeha ny fotoana betsaka ny vokatra ny karakaraina nandritra an'izay roa taona nandalo izay mitsika miteny izao efa 4 be izao ny hiran'ny Eliasina vita clip izay atolotra mpitiavana hatrany anatsika mpankafy tokantrano dia hisy ho ataontsika ihany koa moa eto amin'ny fandaharana. Wow! 4 be izao satria tamin'iny raha tsy diso roa tao anatin'ny mbola hoe nampafantatra anao mihitsy izahay teto amin'ny destination malagasy dia tsy roa taona tsy zany efa ataoko hoe karazana nareo hoe mbola manana eritreritry ny anao album ihany sa ohatrohatry ny ahoana indray raha ohatra no fikafika nareo amin'ny Eliasina manokana ny resany raha ny hevitra ny ao amin'ny tarika Eliasina moa zany mazava ho azy misy ny manager sy ny ekipa rehetrarehetra dia misy izay faniriana zay ary efa nanana an'izay fotoana zay zahay ho alamo amin'izay anaovana an'izay album zay eo ihany koa moa ny fandefasana an'ilay hira amin'izay amin'izao amin'ny vata fahitalavitra sy ny hainao manjery. Izany hoe azo tombony izahay eto amin'ny destination malagasy satria ireo vokatra ireo dia hirariana ihany koa hoe ho tazantsika ho arahantsika ato anatin'ny fandaharana. Misy an'iny vokatra mafana be iny moa zany izay mandeha matetitetika eto dia mifampiara-peo anao sy ngataka dia marobe ny hafatra izay voaraiko aloha tao ny nanome fankasitrahana ny bravo félicitations dia hoy hoe tandrema fa matoy Eliasina zany efa miaraka manao featuring amin'ny Gatax efa any ihany koa ny artistantsika mangasitraka nanahoana ny nahatonga ny fiara-miasa iny mba tantaraonay hoe Eliasina. Voalohany indrindra aloha dia isaorako indrindra ny managerako izay tena anisany ny totona masaka niny fiarah-miasa teo amin'ny zokingay-taxa iny dia izy koa mahafinaritra be miara-miasa aminy tena hoe kopatanana ho anao ngay-taxa any an-trano tena mahafinaritra be tena natao tany amin'ny studio natao taty amin'ny tournage
tena hoe miara-miasa amin'ny professionnel malaza azy. Rehefa ohatra ireny hoe Eliasina satria zao ianao tafiditra ao anatin'ireo hoe efa manana manager dia ny manager mihitsy ny tena misahana amin'izay hoe ito olona ito no mety afaka manao featuring aminao sa ianao mba nisy eritreritra ihany koa hoe indray andro any za mba maniry mba hiarahira amin'ingy ataxa ihany koa na tsy haiko hoe iza koa ny artiste hafa izay ho avy eo na mety atao surprise ihany koa an'ireo mpakafy sy mpijery. Managerako mihitsy no naka an'ilay fanapahan-kevitra hoe hanao fiarah-miasa antsika hiaraka amin'ny Ngay Taxa dia nisy moa ny fampanantonana, ny fampiresahana dia tanteraka ilay faniriana. Fa ankoatra ny artiste manana faniriana ihany koa hiarahira amin'ny Denise. Wow! Izay nisan'ny tena hoe ankafiziko izy iny na amin'ny kanto asehony ny afatra apitainy tena hoe mpanakanto. Efa tazatazanay sady efa tsinjonay sady hoe hipoaka be ihany koa zay satria ito ary tia miainga tamin'ny Ngay Taxa tena nametraka ihany koa Eliasina tao ao anatiny hoe za koa anisany ka. Izay aloha zany dia finaritra foana rehefa mahita vokatra hoe ohatr'ireny dia za miteny foana ho an'ireo zandry na ho an'ireo manontany anirina hoe ahoana tokony atao satria matetika rehefa mahita an'ireny fiarahanareo miasa miaraka amin'ny artiste ataontsika hoe efa manana ny toeran'ireny dia hoy aho hoe ny artiste tale lazaintsika efa manana ny toerany manana coco be koa izy fa matoa izy nanaiky hiarahira amin'ny Eliasina mbola coco fois deux noho izay koa izay ny anana Eliasina. Mankasitraka. Ie, ny teny moa za teo hoe inona vaovao fa raha ny zavatra tsikaritra raha ho anay eto amin'ny ekipan'ny destination Malagasy dia tena hoe tonga dia miakatra be mihitsy ny lalan'ny Eliasina na izao pause izao fotsiny dia efa fankasitrahana be ho anay eto amin'ny record Madagasikara satria hoe anisan'ny menao hatrany ihany koa izy ahay hoe vao natsonay dia tsy nisalasala ihany koa hoe hoavy mirina dia le fiaviana moa zany tsy hoe hoavy amin'izao fotsiny fa araka ny teneninao hoe hanolotra mozika ho an'ny any tokantranotsika dia ny mahazatra hatramin'izay dia clip'ny Eliasina no arahana fa amin'ity indray mitoraka ity tena hoentin'ny Eliasina sy hoety mihitsy dia hira roa sa hira iray aloha no arahantsika voalohany inona mety amin'ny Eliasina sa tonga dia ataontsika misesisesy le hira roa sa alefa tsiraidray ataontsika tsirairay ataontsika tsirairay dia hoasitsika fanazavana isaky ny hira mandeha amin'ny mpankafy. Dia ina raha ny hirantsika voalohany? Ny hira nimboantsika anazy dia ilay jerinao. Izy ity tena anisany nanamarika indrindra ihany koa ny carrière musicalako satria tena anisany clip horonan-tsary tena hoe nanaovanay fotoana lavalava mihitsy nandamany tournage ny fandaminana rehetra izay hanomezana zavatra tsara hatrany ho antsika mpankafy any tokantrano any. Dia ny mahakasika an'izy ity moa miresaka mahakasika anavy na couple anankiroa izy io izay misy mahatsapa kely ilay vehivavy hoe ovao kely ilay jery fa mbola tia izy. Ok, Eliasina rehefa miresaka dia variana be ameno anazy satria za dia tena hoe mankafy ny zavatra teneny dia ohatra ny tafiditra be foana chaque fois izy manazava nda ho ary tonga dia ihany koa tanteraka ao anatin'izay mozika izay tsika dia matetika moa le filaza hoe ao anatin'ny hira ny afatra dia samy andray izay tandrim-piasa ny tsirairay avy izay ankafizo azy nda ho azy. Haiko anao tia zao koa tsy anao fô misy ratsy ampy mampangandao teny amianao zao mankarary fô tsisy tambetambe isan'andro tsy raty ananao zao fa anao tiako
fahasaminy. Dia ino mozika izay nirantsika tamin'ny Eliasina kanto hoe mamy izy raha teo dia tena mamy tokoa. Za dia tena variana be tamin'ilay paozy dia matetika fanontaniana miverimberina foana rehefa isaky ny mahita ny Eliasina dia raha tsy eo ilay hoe misy ifandraisany amin'ny nasy ve ozy hoe samy zanaka mena be dia amin'ity indray mitoraka ty indray satria niova indray ilay volo satria raha ohatra hoe ilay volon'ny Eliasina tamin'iny hafa mihitsy tamin'ny interview nirantsika amin'ny rahavavy dia eto indray ohatra ny mahita izany hoe zandry ny onja tiondy dia ohatra ny namana avy any antsiny daholo izany voatanisako izany. Eny ary aleo hidirantsika ny satria araka ny teneninao hoe efa hira 4 zao navoakanareo izany hoe vita clip ao anatin'izay hira 4 izay ve tena noentina mihitsy aloha hoe mbola mampafantatra ihany aloha Eliasina eto sa efa misy fotoana mba mihetsikehtsika ihany satria ankoatran'ilay mozika koa manko dia misy zavatra tena sahanao izay tsy hidirantsika be eto izay fa hiopana bebe kokoa an'ilay mozika hoe ao anatiny mbola mampafantatra ihany hoe Eliasina sa efa misy fotoana efa mba misy fandaharana programa hafa hoe manao guest na manao tsy haiko eritreritrareo. Eny mirina raha tamin'ity taona 2020 sy 2020 efa nisy ny fiakatsehatra voalohany nataon'ny Eliasina izay nafinaritra mihitsy izy io satria tena hoe expérience voalohany tany Antsirabe izy io tena hoe isaorana ny fiara-miasa niaraka tamin'ny namana dokotera vétérinaire no nanasa tamin'ny fotoana io dia nanao an'izay fiakatsehatra voalohany izay dia mahakasika an'izay amin'ny taona 2020 sy 2021 io dia hisy izay fiakatsehatra zay zany isesisesy zay satria efa nidalana manomana an'izay zay izao dia manasa antsika akafihatrany ny hira satria andeha ny hira eny amin'ny hainao manjery manomboka izao efa hitantsika ny matokisa miaraka amingay taxa izay isaorana sahady ny fankafizanareo anazy any eto mirina tena tsongaiko kely ny any Sambava tena hoe zanaka Sambava ngay taxa fa tena ankafizin'olona any Sambava ny hira voray soma tsara dia iny fariparitra tsy nanan'iny eny mirina iny fariparitra tsy nanan'iny dia tena efa mahafantatra an'io hira io dia ankasitrahana ny fankafizana n'ilay hira kosa aloha tonga dia bomba be moa zay zarozareo zay wah tô bomba be mankasitraka ie zay ny mba tantarao anay hoe ilay fiakarana an-tsehatra voalohany le reo namana dokotera vétérinaire le nanasanao ohatrotry ny ahoana ny sensation mba tantarao aminay hoe ohatrotry ny ahoana fomba niainan'ny Eliasina azy araky ny eritreretinao ihany ve le izy loha tena tsy araky ny eritreretiny tena hoe tapahafa mihitsy tamin'ilay hoe teo nanao tournage tany amin'ny studio fa rehefa tany amin'ny sehatra amin'izay tena hoe ay ohatr'izao lay miakatsehatra fa ny zavatra nisany hoe nanampy be ana voalohany indrindra aloha hoe fantatra daholo ilay mpanatrika misy ihany koa tsy fantatra fa tsy dia betsaka zany iny zany dia efa nanampy be tamin'ny famakinan'ilay sehatra ie dia le izy koa ny tombony mirina nameko safidy tsara mihitsy zareo ny safidy hoe inona le hira koa izay ho ataoko zany hoe tena safidy zareo hoe aleo le courage iny tena mety aminay iny indra teo tena efa hainay tsara dia natao lay courage. Ora tadito manko zay satria vao tsy ela ihany koa sady araky ny tenen'ny Eliasina hoe anisany ataontsika hoe amaky ny dianao voalohany ao anatin'izay hoe fiakarana an-tsehatra izay dia ohatrohatr'izay izy inona ny zavatra tsy napozinao tamin'ilay hoe niakatra an-tsehatra Eliasina hoe tsy arakaraky ny eritreretinao azy ozy izy ianao ny tena tsy napoiziko dia le fandraisan'ilay olonan'ilay hira teo zany tonga dia nandray ankapobeany mihitsy aloha hoe fanako aloha ireo olona reo dia tena hoe le hira raha teo koa misy afatra raha teo entin'ilay hira zany hoe hafa mihitsy mirina
hafa mihitsy hoe zany hoe miaina an'ilay izy antsehatra amin'izay ianao a mahita an'ilay olona mandihy an'ilay hira teo eo moa dia nanaovan'zareo chorégraphie mihitsy ilay hira tena isaorana an'zareo a tena finaritra tany Antsirabe tany izy tany Antsirabe izy sady manao kobakoba-tanana ho an'ireo mponina na ny vahoaka ny Antsirabe ihany koa isika eny ary hoe zahantsika tsy atao lava ihany koa ny resaka ary araka ny teneniko mbenombeno moa zany hoe rehefa miakatra matetetika eto amin'ny destination malagasy raha tonga tamin'izay taona 2023 izay fampahafantarana tsotra fotsiny momba ny Eliasina dia amin'ity indray mitoraka ity tsika tsy maintsy hoe miresaka akoatran'izay fampahafantarana izay dia eo ihany koa ny anisan'ny tombony be hoe ny resaka prestation live dia hanolotra ilay hira faharoa tsika inandray izay hira izay dia afaka azafainao ihany koa mialohany anarahantsika azy ty hira faharoa ty izay mitondra lohateny hoe viavy ilaigna ho avy ny valomarsa faly be Eliasina manolotra an'ity hira ty izay natokako mihitsy izy ty mirina izay ho antsika vehivavy nandratako an'ity hira ty mafitsika ary vitatsika io na inona mitranga dia ty hira ty indray miresaka indrindra ny zavatra iainantsika vehivavy ao an-tokantrano ny zavatra tsikaritra izay mbola misy izy eto amintsika eto Madagasikara dia ny fahasahiranana ino moa efa raha mahita iny amin'izao fiainantsika zao fa lay fahorian'ilay renim-pianakaviana izay zany tena nasongadiko bebe kokoa tamin'ity hira koa viavy ilaigna ty manana bavitsika manana vaditsika izay ny fonosin'ilay hira zay indrindra so efa nisy Eliasina miaraka amintsika eto mba ampisaintsainantsika sy ampatsiahantsika hoe ilaintsika vehivavy mafitsika vehivavy sady zany Eliasina izay mihitsy mirina fitiavana be ho antsika rehetra ary amin'ity androny no elitsy Ataovy an-tsaigninao tsara koragna ty anao nilasio nahay nanambitamby rano madio talao nivadikina loto anao fagniamy tsaratsara tsy lany fagniamy bandakany vady atragno tsy zarizary isan'andra mitomaigny sakamariko anao fa viavy laigna tsy popopoy nisy vagarikara anao nilasio nahay nanambitamby rano madio talao
nivadikina luto anao fagnamo tsaratsara tsy lany fagnamo bandekany vady atragno tsy zarizary isan'andra mitomagny sakamariko anao fa viavy lagna tsy popopoiny izy fa garikaraigna tokony ajaina fa viavy lagna izy garikaraigna satria izy valala sakamariko anao fa viavy lagna tsy popopoiny izy fa garikaraigna tokony ajaina fa viavy lagna izy garikaraigna satria izy valala Baba Sam. Dia tapaverina soamatsara eto amin'ity plateau ity indray izay mirahavavy atao aorianany ireny hira tena hoe fankahirezana be ho antsika vehivavy ireny dia mino aho fa dia samy nahavoray azy ihany koa ny tsirairay avy tany tokantrano tany dia ankoatran'izay tohizantsika ihany ny resaka na dia efa tsapako izao efa te hiandry be indray zareo hoe aiza indray mozika manaraka mirina dia ndao ary hoe izahantsika tsy atao lava satria andriam-bavilanitra manoloana mirina dia rehefa hoe resaka vehivavy mahita artista miaingo ohatr'izao dia liana ihany koa ny any tokantrano liana ihany koa ny mpijery io mirina mba anytany hoe ohatry ny ahoana ny lamotiny fa izy be lamody be dia izay ihany koa aloha zavatra tahazana sady tombony ihany koa ararontsika amin'izao andro fety izao mba tantarao ny routine ny lamody ny Eliasina hoe izay satria araka ny teneniko teny am-piandohana hoe tsy hoe ianao tsy ny lamody tamin'izany fa tena hita be kosa hoe tonga dia hoe wow Sotre. ohatrotry ny ahoana izany Eliasina izany rehefa ao anatin'ny tontolon'ny lamody inona mahasarotiny ianao inona ny mety hoe ohatry ny hoe tsy alaise mihitsy Eliasina raha tsy misy ohatry ny hoe za zao tsy alaise mihitsy ohatra rehefa tsisy par exemple iny hitovizao kely amirina iny za tena hoe tia manao montre ihany koa fa ny ankoatran'izay indrindra rehefa manao tournage aloha moa iny fa mialohan'ny fikarakarana tournage dia tena miketriketrika an'izay mihitsy aloha zahay ny ekipa ny manager ny photographe-ko manokana zay miara-mikondò zahay hoe inona ny ahoana indray zay le fanontaniana ahoana indray no moatsika n'ity oronan-tsary manaraka ity ny tena mahafinaritra ny managerako indraindray atao dia efa manana hevitra hoe tia ny lohateny hiratsika ho ataontsika an'izao indray ny akanjo amin'io izany hoe zahay mihitsy no mitondra an'ilay modèle any amin'ilay styliste izay saorako manokana eto ny fiara-miasa taminy dia tsy izay izany fa ny tokoranay vo couture miarabanao toky ny an-trano any dia saorana be fa tsy nandiso fanantenananay mihitsy izy hatreto zao hitany mirina zao ny vokatra ny iarahana taminy dia vita zay aveo dia zay amizay vao hoe ahoana amizay ny kiraro ahoana amizay zay ny volo zay tena manana andreo ekipako reo tena hoe tsy ohatra hoe Eliasina ratsy zareo tena hoe tsapako be zay ary tena naovako fisaorana manokana eto sahady ho an'izy ny managerako sy ny photographe-ko manokana satria tena nametraka an'izao image hitantsika zao manoloana ny fahitalavitra izao dia vita iny dia miroso amin'izay moa mitournage aveo zay foana zany ny tena fataonay izany hoe isaky ny misy hira vaovao ho atao tournage ankoatrany hoe any amin'ny studio dia efa mandeha sahady ny famolavolana ny akanjo ny toerana ihany koa mirina ny toerana iza zay tena nafinaritra mihitsy satria faran'teo zay taneta matavy
Wow, tena hoe voyage, tena hoe tsy adino teo amin'ny tournage nataonay satria tena nipetrapetraka mihitsy ny zavatra natao 3 andro be zao zahay tany Tamatavy. De tena niezaka zay koa zay foana ny targetra ao amin'ny fiara-miasa amin'ny fanaovana oronan-tsary hoe ametraka zavatra tsara, ametraka zavatra tsy ho adin'ny mpakafy mihitsy amin'ny kalitao. Tsara zany. Oay. Tantaraiky secret kely nareo heny mety hoe tsapanareo any tokantrano ihany fa Eliasina mora tao kely, de mora toro kely, de mora ohatriny hoe tsy haiko ohatriny hoe moramora matetika manko Eliasina ny zavatra azy aloha tsy hanonona anaran'olona fa rehefa le miosina miaraka amin'ny artiste na rehefa misy resaka interview ohatra zao de matetika hoe ampisaina hoe manaova kely ohatra zao indray aloha de fa hoe saranga fa fisaka pesalo aloha fa Eliasina tena ohatriny hoe moramora avokoa ny zavatra raha mba fantatrareo moa mialohan'ny nanodinanay ny tournage ty fa de hoy izay hoe tena mora taona amin'ity artiste ty de tohizy fa tsara. Tohizy fa tsara. Eny anie mba tsy hiova intsony Eliasina fa hatramin'izay nafantarako azy aloha de ohatr'izay. Satra betsaka mitoraka voninkazo. De mbola mamerina mifankasitrahana aminao izahay satria za mahita sy mahatsapa ihany koa hoe ianao ihany koa anisan'ireo artiste tena mametraka mihitsy hoe bon hiakatra any amin'ny destination malagasy de tia manomanomanina mihitsy hoe tia ny akanjo anaovana de ho hitanareo eo reny efa tazantsika reny fa de ahita lamaotsika amin'ity andro Noël ty fa de tonga de tohizantsika ny mozikatsika manaraka. Eny Mirina. Ty manaraka ty indray aminao ny titrany. Raha tadiditsika mpankafy de tany amin'izay hôtely antsoina hoe Palmarium zay no nanatanteraka an'ity horonan-tsary ity zay anisan'ny toerana tena tsara indrindra tamin'ny toerana nanaovan'ny Eliasina horonan-tsary ny raha aminao izy io indray de miresaka ny fifankatiavan'ny mpifankatia anankiroa zay tena mifankatia tokoa zareo ka na misy ary ny mpanadala amin'ny sisisiny tsy nahasaraka ary tsy nampiova ninina ny fitiavan'ny zareo zany. Ohatriny misy teny zao hoe tantaranay mihitsy zany. Ianao any tokantrano eo mihitsy olazaiko io. Tantaranay mihitsy zany. Eny ary za koa efa tsy mahandro satria hita indray ilay le feo miangolangolo sy ny fahatsorany Eliasina ao anatin'ity prestation live hoe aminao ity tsy zay? Aminao Mirina. Ndao indray ary. Ankafizo ary. Kotra manzeng mitoronizy manambola mitsangy bogosite lefanao raike mitompiny foko sendratsika ro magnaradalagny maro bagnatsikatsiky maro ko bagnara masoe ataoko sary siregny ataoko sary tsy tiro
code secret fanambariko anao koa ny mot de passé vonakay jiaby efa nazonao ngiahe hainao mamalifali zao hainao mampangotingôty zao maneky za fa tegna azonao mifakany lamezanao le tegna fitiavagna mahere hitanareo amin'izany fa dia tena hoe mamy sy kanto loatra ty artiste tsika ty za aloha zany dia tena fanina tanteraka amin'izay niainga amin'ny pose ray tena bapo niainga amin'ny pose ray tena oasika hoe wow izy raha teo ihany koa fa tsy lazaina intsony efa mandeha dia mandeha ny fotoana satry dia satry moa hoe niaraka eto foana tsika sy Eliasina fa mbola misy mozika mamy be tena hoe afaliana be indrindra hoe amin'izao andro mifety izao mbola ho atolotritsika ny tokantrano sady solon'ny fandraisantsika tanana na ifanaovana veloma ihany koa satria araka ny teneninay hoe rehefa manaraka ny fahitalavitra reo kor Madagasikara nareo amin'ity andro mifety dia misy cadeau be da be zaranay dia anisan'izany zao ty fiarahana miaraka amin'ny Eliasina ity tena hoe cadeau de Noël omentsika ny any tokantrano fa leo inona indray re zany aleo hitondra hafatritsika na hoe inona ny zavatra mbola hoe tsara ho fantatra ihany koa ho an'ireo mpijery sy ny mpanaraka an'izany Eliasina izany. Ny tsara fantatra dia teo foana Eliasina nanomboka tamin'ny taona 2024 nanomboka nihira dia voninahitra hitondra amintsika izay kanto izay efa tiana ary mbola ho tiavina hatrany amin'ity taona vaovao izay hiditra ity dia ny azo lazaina mirina dia teo ireo mpankafy ireo nandritra an'izay roa taona sahady izay mirina tena hoe miazakazaka ny fotoana betsaka ihany koa ny ezaka efa vita fa manana fanamby Eliasina amin'io taona ho avy io hitondra tsaratsara kokoa hatrany ny vokatra eo amin'ny mpankafy. Izay zany anisan'ny zavatra hoe mbola hiandrentsika ihany koa ao anatin'izay fanarahana fa misy ihany koa ny pejy ahafahana manaraka bebe kokoa ny Eliasina eny mirina Eliasina page misy YouTube ihany koa Eliasina TikTok Eliasina
afaka arahantsika. Afaka manaraka ihany koa tsika ao amin'ny page ny HSPC photographie zay ao tena misy ny hiran'ny Eliasina rehetrarehetra zay fiaraha-masy matotra hatrany miaraka amin'ny HSPC photographie zay anaovako kopatanana eto ny ekipa rehetrarehetra ao amin'ny HSPC photographie indrindra ny manager an'izareo Roberto Feno izy no mitantana ny HSPC photographie dia mankasitraka hatrany satria tena afa-po foana Eliasina hatramin'izao amin'ny kalitaoana horonan-tsary zay efa natao. Ity fanontaniana avy aty amiko manokana. Mirina. Satria arakan'izay fanamby niteneninao teo izay dia izy zavatra goavana be iandro ny mpakafy sy mpanaraka anao amin'ny taona 2022 iny dia irarintsika hoe fantatritsika hoe tokoa izay mbola misy ny fiarahantsika amin'ny rahavavy izay ny irariana fa izao amin'izay fotoana izay hitanay foana amin'izay Eliasina ve satria fatapatatra Mirina ihany manko ilay zavatra masahirana ny Eliasina aty ambadika dia satria misy fotoana tsy maintsy hoe mozika sahity sa efa ohatry ny ahoana ny fandaminana tiako be mihitsy zay fanontanianao zay Mirina ary tena hoe nandritra an'izay fotoana teo zay tena nandaman'io zavatra io ny tena somary nampangingina fa efa tafapetraka izy zao tena efa ay amin'izay hoe ato lay artista ato lay rehefa hiasa dia tena mampanantena antsika mpakafy ny zavatra tena hoe hitranga ary faniriana moa amin'ny taona 2024 dia ny hiroso kokoa amin'izay anakaiky antsika mpakafy zay eran'ny Madagasikara amin'ny fahenontsika ny sanganasa zay efa manomboka izao atao amin'ny record dia hitohy amin'izay zay. Dia izany rehetra izany no iandrentsika fa dia isaorana akasitrahantsika Eliasina niaraka nafohy fotoana niaraka tamintsika tamin'ity andro Noely ity dia aza adinoina fa mbola ho averintsika ity fiarahana ity ny alahady ho avy izao izany hoe mbola mahazo tombontsika afaka mamerina mijery indray na ohatra hoe izay tsy naharaka hatramin'ny voalohany dia afaka mbola rahantsika ny lahady ho avy izao araka ireny fampahafantarana izay efa mandeha ireny dia artista 12 be izao ihany koa niaraka amintsika misy groupe de danse izay hoe marana an'izay fety ny farany taona eto amin'ny destination Malagasy tena anisany hoe spécial hitsenaitsika an'izay taona vaovao izay ho anareo manontany ahoana indray mifandaharam-potoana raha toa moa izany ka tsy maharaka dia arao foana ny fahita lavitra fa dia izy zavatra goavana izay hoentinay matetika eto amin'ity fahita lavitra ity dia mbola mamerina ny fankasitrahana ho an'ny Eliasina dia raha mbola misy ny hafatra sa efa ampy izay sa mbola pitsika kely ny hafatra ho an'ireo mpijery antsika mialohan'ny tena narahantsika n'ity mozika ity. Eny Mirina ny hafatra dia ianareo mpakafy ny Eliasina aloha voalohany indrindra no anaovako fisaorana voalohany eto tena tsy tonga tamin'izao Eliasina raha tsy teonareo tena hoe nandritra an'izay roa taona zay Mirina tena nanaraka hoe ahoana ny tena andraisan'olona an'ilay kanto izay ho atolotro fa tena hoe nanohana ana ilay izy tena hoe nanohana ana hoe wow tena hoe tsy irery amin'ity sakanto ataoko ity fa tena hoe nisy nandray ilay izy aloha voalohany indrindra dia ny hafatra moa dia hoe mankasitraka anareo mpakafy any Eliasina tsy tonga teto fandroany amin'ny destination Malagasy Eliasina raha tsy teonareo dia tena hoe nohon'izay fanosehanareo zay fitiavanareo zay dia nitohy hatrany ny diantsika hatramin'izao eo ihany koa ny havana Mirina izay nanohana hatrany tao ambadika tao ny mpiara-miasa moa izay niteneniko Mirina teo ny HSPC photographie izay nandray tanana ny sanganasa ny horonan-tsary koa hatramin'ny clip voalohany hatramin'ny io 4 efa nivoaka io dia mankasitraka ihany koa ny photographe-ko manokana zay tena hoe manaraka ny Eliasina manohana avy ato aoriana mihitsy Mirina dia
eo ihany koa ny maquilleuse zay niara-niasa trany teo amin'ny fanaovana horonan-tsary ho antsika androany ity zao dia ny Nashi Rastel no nampanao an'izay atsarana zay dia mbola ho avy amin'ny herinandro zay niafatra ho anao dia misy ihany koa maquilleuse anankiray zay Beauty à fil à page zay anisany tena hoe teo foana ary izy anisany nanao an'iny maquillage tamin'ny matokisa iny dia ny napekanjo zay tsy adino anao tokoranay vao couture tena kopatanana ho anao tamin'izay fiara-miasa zay mbola ho avy amin'ny 2026 fa dia afa-po hatrany dia ny irahantsika manaraka moa Mirina izarafaliana zany hoe tena ho antsika mpakafy izy ity tamin'ny zanamorona-tsiry ity Mirina dia tena hoe zaho tsy maintsy anao hira tena hoe ho atokako any mpankafy dia rehefa atao amin'ny studio amin'izay dia hita hoe zao amin'izay nitondrana anazy izy io tena hoe satria tamin'ny voalohany le tamin'ile nihira dia nampafantatra tamin'ny izay ho mpankafy mihitsy hoe tsy ho vitako rery ty hira ty mila anareo ary dia zay ny anisany tena voizina ao anatin'ity tononkira izarafaliana ty tsy vitako irery tsy vitanay mpanakanto rery fa ianareo mpankafy no tena mamaritra ny tsara azy teny dia zay ny afatra inoko sy antenaiko fa dia feno zay afatra voaraintsika tany amin'ny Eliasina zay fa dia firarintsoa no atolotra ho antsika rehetra mbola mamerina ny firarintsoa amin'ity fetin'ny andro Noely ity dia samy atratra amin'izay hoe taona vaovao izay dia mialohan'ilay taona vaovao aloha dia efa maranana ny taona ihany koa eto amin'ny record Madagasikara misy mbola hoe wow be mihitsy miaraka amin'ireo artista marobe samy misy sokajiny avy gadona samy manana ny azy ihany koa dia ny ankoatran'izay dia mankasitraka anareo amin'ny tarika ny ekipa ny Eliasina rehetra ihany koa dia mankasitraka an'ireo mpiara-miasa rehetra ihany koa ny mpanohana ny fandaharana ny botika Valahary eny Analamahitsy Madame Fideliana teo amin'ny resaka taresy sy ny inona moa zany le zavatra ososorana aneniko ohatr'izany foana izy dia indriakiaza atao an'izany ny asanay dia marobe ianareo manontany an'ilay volo dia ry zareo avy eo amin'ny doko hely ihany koa mandray an-tanana an'izao volo mirina androany izao tena tsara merci dia zay fa andao amin'izay ho arahantsika le hira sady zay efa tia andindy be zay eto Mirina dia mirary Noely sambatra ho antsika tsirairay avy any tokantrano any mirary fety sambatra dia ndao ary ankafizina ilay hira ndao ary Nimevani tsara miako anao ifampizara ny mevy ifampizara ny tsara hiara-mankafy hiaraka iaino hiaraka andy izara faliagna ihirahira hiaran-kafy izara faliagna aminao harahoankira ny melody izara faliagna ihirahira hiaran-kafy
atao izavakantigny andao asandratra tsy vita irery mila fitiavana aminareo mpankafy misaotra sahady misaotra